Ampathehevinay ianao alohan'ny isarahantsika amin'izao alina izao fa hivoaka rahampitso ny laharana vaovao an'ny gazety sofiny gazety solarana fahadimy amby sivifolo sy roanjato indray raha moa no hitanao ka ny andinindininy lahatsoratra entinao anatin'izany no ampahafantarina anao eto sady. Toujours, c'est ma prière pour les temps qui viennent, c'est ma prière païenne. Ny akanjo fitondra mariazy ho an'ny tanora no asongadiny soa atao anatin'ny pejy lamaody ny amin'ity laharana. Ao koa ny kiraro lamaody, ny fluo sy ny ravin-damba efamira. Zava-baovao hitony soa kosa indray ny Chine na ny lamaody fanao mandritra ny taran'zazakazaka. Sehatry ny fahasalamana indray dia iresahana ny torohevitra, anorana ny ozatra na koa ny vokatsoan'ny ranon volon-drozy. Ny vaovao farany mahaliana maneran-tany dia tateriny soa atao amin'ny pejy fahaefatra toy ny dobo filomanosana hafakely a New York ohatra. Lahatsoratra manokana ny momba ny moto sy ny scooter. Ny PNP amin'ity mitoraka ity dia iresaka momba ny hazavana ao anaty efitrano. Ary ny sehatry ny fanabeazana dia amelabelarany soa ny momba ny fiantraikan'ny hatsara-tarehy. Toy ny isaky ny alakamisy farany volana kosa dia entina amintsika ao anatin'ity laharana ity indray ny pejy roa ny gazety Valiana. Un peu de parfum sur la peau et beaucoup d'amour. Dia izay indray ny fotoana rahantsika tamin'ity takariva ity mbola manome fotoananao ny tenako rahampitso amin'ny valora indray. Mametraka ny veloma mandravitafoindray mandra-piona indray tokola soko vavy.